Eniko daholo ny teny sy ny hevitra rehetra izay nahidy. Manome fotoana anareo rehetra vahoaka malagasy tsy vaky volo amin'ny alahady ho avy izao. Ny marina tsy mba maty ary masina ny tanindrazana. Raha milaza izy hoe tsy latsaka intsony fa za aleo anatsatena. Izay zany fahendrena voalohany andrasantsika amin'ny Rajoelina. Saingy moa manam-pahendrena ve izy? Anjarantsika mamala an'izany. Maro miresaka nandalo nandritra ny fotoana vitsivitsy lasa zay. Indrindra fa tamin'ny volana Jona sy ty volana Jolay ity. Anisan'ny tena nisongadina tamin'izany ny fizakany Andrimatoa Andry Rajoelina ny zom-pirenena frantsay. Feno ny kapoakany Andrimatoa Rajoelina fa tsy maintsy hivoaka amin'ny fahanginana izy amin'izao lahady ho avy izao. Fantany daholo ny resaka rehetra izay nandalo ary hainy daholo ny resaka izay navoaka. Ka manome fotoana ny vahoaka malagasy izy amin'izao alahady izao ary tsy maintsy hiresaka mahakasika an'izany fizakany zom-pirenena frantsay izay izy ary hiresaka mahakasika ny fifidianana sy ny raharam-pirenena hafa ankoatr'izay. Miaraba antsika rehetrarehetra, eniko daholo ny teny sy ny hevitra rehetra izay nahidy ary eniko ihany koa ny resaka rehetrarehetra izay navoaka. Manome fotoana anareo rehetra vahoaka malagasy tsy vaky volo amin'ny alahady ho avy izao. Ny marina tsy mba maty ary masina ny tanindrazana. Mbola mahakasika ny fandraisam-pitenenana na koa kabary izay ho ataony Andrimatoa Filoha amin'izao lahady izao ihany. Anisan'ny fanontaniana izay manitikitika ny maro, manitikitika ny vahoaka malagasy rehetra maneran-nosy sy any ivelan'i Madagascar dia izao. Mbola hilatsaka ho fidiana ho filoham-pirenena amin'ity taona 2024 ity ve izy sa tsy? Satria atsika amin'izao dia miandry iza daholo ny kandida arak'izay nambarany Fanirisoa Ernaivo. Ao anatin'ny fijerevana izy daholo ny kandida amin'ny élection tsika izao. Anisan'izany ve Andrimatoa Andry Rajoelina? Mbola hilatsaka ve izy? Mbola ho kandida ve izy sa tsy? Andrimatoa Andry Rinah Rajoelina moa efa hita sy ananana proof mazava tsara fa tsy malagasy intsony izy fa frantsay. Amin'izao lahady ho avy izao, raha ohatra ka miteny Andrimatoa Filoha hoe za tsy latsaka fidiana filoham-pirenena amin'ity taona 2024 ity satria za efa tsy malagasy intsony. Za raha teo moa efa manana zom-pirenena frantsay. Ajaiko ny tenako, ajaiko ihany koa ny printin-drazana amiko, ajaiko ny soatavina malagasy, avelako ho anareo malagasy ny fitondrana sy ny fitantarana amin'ny firenena. Zay raha teo moa ny fahendrena zay mba azoko aseho anareo malagasy. Raha ohatra ka zay tokoa ny zavatra ho isy amin'izao lahady ho avy izao dia tena mazava tsara fa olona manam-pahendrena i Filoha Andry Rajoelina. Manoloan'izay nefa tsy mahatoky ny isian'izany i Fanirisoa Ernaivo. Hoe za tsy latsaka intsony satria izao ny antony fantatra fa efa tsy manana zom-pirenena malagasy intsony ka mba anajako ny tanindrazako, anajako ny printin-drazana amiko, anajako ny foto-kevitra sy ny soatoavina malagasy, anajana ny fiandrianam-pirenena malagasy dia aleo za Hametra-Pialana ary ho apetrako aminareo izay tompon'andraikitra ny fitantanana an'izany firenena izany eo anareo izay anaovanareo anazy fa za aleo anatsatena. Izay zany fahendrena voalohany andrasantsika amin'ny Rajoelina. Saingy moa manam-pahendrena ve izy? Anjarantsika mamala an'izany. Raha ohatra ka ho isy izany hoe tsy latsaka intsony satria za efa tsy malagasy intsony na dia manana raha malagasy ajaiko ny printin-drazana zao hoe amin'izay fotoana izay dia tokony Hametra-Pialana avy hatrany Andrimatoa Andry Rajoelina araka ny nambarany Fanirisoa Ernaivo. Dia raha tsy milatsaka intsony izy dikan'izay tokony tapitra zao mondany ary tokony Hametra-Pialana zao izy dia milaza hoe za tsy latsaka intsony satria izao ny antony fantatra fa efa tsy manana zom-pirenena malagasy intsony
raha resaka fametrahampialana kosa resahana manome toky ny vahoaka malagasy lantrakotomanga izay mpanaradiana Andriamatoa Rajoelina fa hametra-pialana amin'izay fotoana tokony hametrana fialana i Filoha Rajoelina araka ny nambarany dia olona fatra-panajalalana sy mpanajalalam-panorenana i Andriamatoa Filoha Rajoelina toy izao ny nambarany. Izahay manaraka ny lalampanorenana satria io filoha atsika ankehitriny io dia anisany fatra-panaja an'izay lalampanorenana izay ka tsy tokony raha ohatra ka ifanohitra amin'izay ny zavatra ho isy amin'izao alahady ho avy izao hoe ilatsaka ho fidina filoham-pirenena ihany satria za manana raha malagasy manana ray sy reny malagasy ary afaka manao test d'ADN hoe manaprova hoe tena malagasy aho. Amin'izay fotoana izay dia miatra ny artikla 46 ao amin'ny lalampanorenana araka ny nambarany Fanirisoa Ernaivo ary miatra ihany koa ny ao amin'ny artikla 42 izay manambara sy manazava ny resaka zoom-pirenena vahiny. Ny voalaza lalampanorenana ao anatin'ny artikla 46 dia tsy milaza hoe mila manana test d'ADN malagasy ianao na hoe mila manana ray aman-dreny teraka tao Madagasikara ary mizaka ny zoom-pirenena malagasy ray sy reny. Tsy misy lalàna milaza fa hoe tsy maintsy teraka tao Madagasikara ianao fa ny lalàna dia milaza tsy maintsy malagasy ianao ary mbola mizaka ny zoom-pirenena malagasy. Zay ny lalàna amin'ny artikla 46 ny code ny constitution. Fanontaniana mipetraka dia zao, iza moa no tokony hampiatra nyity lalàna ao amin'ny artikla 42 ity sy artikla 43, artikla 46 tsy misy afa-tsy ny ao amin'ny fitsarana avy momba ny lalampanorenana sy ny ao amin'ny fitsarana. Ny tena zava-misy dia mampalahelo fa tsy nisy nandray andraikitra mihitsy no dindro fanina ny fisiany zavatra mandala amin'izao fotoana izao. Raha ny tokony ho izy dia raha vao naheno fa nisy nitory i Andriamatoa Filoha Rajoelina dia tokony ny vory sy ny koandoa ny tao amin'ny fitsarana avy momba lalampanorenana sy tao amin'ny fitsarana ary mandray andraikitra na ataony ankety na atao amin'ny asany aloha Andriamatoa Filoha araka nambaran'ny Fanirisoa Ernaivo. Mampalahelo nefa tsy misy action na iray aza nataony ireo tompon'andraikitra ireo. Rehefa nitory izahay dia tokony nanapa-kevitra zany ny ao amin'ny fampanohavana hoe misy question préjudicielle de nationalité ity ka mba ahafahantsika mandray fanapa-kevitra na anao enquête tsika raha olon-tsotra le olona na tsy anao enquête tsika fa mbola président le olona dia mila manao saisine ny président tribunal isika ilazany fa miatra amin'ity olona ity ny artikla 42, 43 ary 46. Eto am-pamaranana dia tokana ihany ny zavatra angatahiny vahoaka malagasy dia ny ampiarana ny lalàna. Zay ihany, tsy misy afa-tsy zay. Zao voalaza ny lalàna, reto daholo ny tompon'andraikitra, ho anareo izay tompon'andraikitra ataovy ny fampiarana ny lalàna. Zay fotsiny, tsy misy schéma hoe géreo ny carrière, géreo ny arrière, géreo ny sensibilité. Raha ohatra ka tsy ajaina ny lalàna, ho aiza ty Madagascar malalantsika ity? Zay ny vidéo tsika androany, aza dino ny miabone sy manisy j'aime an'ity vidéo ty dia amanaraka indray.